Falmeravantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo havana tafomana indray amin'ity talata fahefatry ny volana Jona ity. Ho aminareo ny famindrampo sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy tompontsika. Ny salamo faharoa amby enimpolo andininy voalohany hatramin'ny fahafito iarahantsika mamaky. Salamo faharoa amby enimpolo andininy voalohany hatramin'ny fahafito nitsangana riarana. Hidera sy hanome voninahitra ny tompo sika araka ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe: Andriamanitra tokoa ny atombenany fanahiko, avy aminy ny famonjena. Izy tokoa ny vatolampoko sy famonjena, dia fiarovana avoa ka tsy angozozo loatra aho. Mandra-pahoviana no rotanareo amely olona sy androdananareo rehetra azy toy ny manda mirona sy ny rova mizongozona. Misaina hanongana azy hiala amin'ny voninainy ireny. Lainga no hifandimby, misaotra amin'ny vavany izy fa manozona amin'ny fony. Miantombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahiko, fa izy no antenaiko. Izy tokoa ny vatolampoko sy famonjena, dia fiarovana avoa ka tsy mba hangozozo aho. Andriamanitra no ankinany famonjena sy ny voninahitro, ny vatolampoko mafy sy ny ariko dia ao amin'Andriamanitra. Amen. Hivavaka sika. Ato an-tranonao izay Andriamanitra ary manonona ny fiderana, manonona ny aleloia, dia manolotra ny ady sy manome voninahitra anao. Mpanota mahantra izanay kanefa ampiantra aminao amin'itony trano feno fahamasinana itony, koa dia misaotra sy mankasitraka noho ny fahatsaram-ponao. Fanatrika aminao ary izahay, dia manatona anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay tompo sady mpamonjy, mangataka ny amelanao ny fahadisoanay ary maniry indrindra ny anomezanao ny fanahy masina indray, hampahatoky anay ny famelan-keloko. Tonga amin'ny fandiniana ny soratra ao masina izahay amin'ity fotoana ity, dia mbola mitalao ny asan'ilay mpampianatra mahay ny fanahy masina, ahidinao ampimizara aminay tsirairay ary anenika izao toerana izao, amangoko ny fo sy ny saina amampananay. Mitenena ry tompo voninkiano izahay mpanomponao. Amen. Araka ny karatra mofinaina dia ny mpanjaka faharoa toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahafito no anjarantsika fiangonana. Mpanjaka faharoa toko fahasivy ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Dia isika rehetra amaky izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: Ary raha nandray izany Ezekia mpanjaka, dia nandritra ny fitafiana izy sady nitafy lamba fisaonana ka lasa niditra tao an-tranon'i Jehovah. Ary izy naniraka ny Eliakima lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra ary ny lohan'ny mpisorona samy nitafy lamba fisaonana ankany amin'ny Isaia mpaminany zanaky Amoza. Ary hoy ireo taminy: Izao ny lazain'i Ezekia, andro fahoriana sy famaizana ary fanalam-baraka ity andro ity, famby ao am-piterahana ny zaza, nefa tsy misy hery hitirahana azy. Angamba ho ren'i Jehovah Andriamanitra ny teny rehetra nataony Rabsake, izay nirahany mpanjakan'ny Asiria tompony hiaiky an'Andriamanitra velona, ka mba ho valiany izy noho ny teniny izay efa ren'i Jehovah Andriamanitra ao, koa engao ny fivavakao amonjy izay mbola sisa. Dia nakany amin'ny Isaia mpanompony Ezekia mpanjaka, ary hoy Isaia taminy: Ambarao amin'ny tomponareo hoe: Izao ny lazain'i Jehovah, aza matahotra ny teny efa renao, dia izay nampony rehetra ankizilahy ny mpanjakan'ny Asiria rehetra, fa indro izao efa nisy fanahy ao anatiny, ary aresivosivo izy ka hiverina ho any amin'ny taniny, dia ataoko lavo-tsapan-trano taniny izy. Amen. Ray masino manamasinana eny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Hivavaka sika vao hipetraka ianareo. Misaotra Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity ahafahanay
miara-mandinika indray ny soratra masina ary araka nytononkira-panahy izay nataonay teny ampiandohany dia engany tsy angianay ny angano sy tantara ary arovo ny finoany ny fiangonanao atoky fa ianao miaro ny olonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manantitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo havana ny fanahin'ny tompony omba antsika amin'ity ampampotoana ity. Miarabanareo izay vao miditra atao anatin'ny talata fiaraha-mandinika soratra masina ary dia tonga soa dia tonga havasoa hatrany. Isa, roa, telo, manisan'ilay vao tonga io efatra, dimy. Izay ny hitako ato. Miarabanareo ry havana tonga soa atao anatin'ity fotoana ity. Ny talata toy izao dia fiaraha-mandinika soratra masina. Rehefa fiaraha-mandinika soratra masina dia irava manodidina ny amin'ny fitorany sasany isika fiangonana. Ao amin'ny mpanjaka faharoa ny anjara mofinainantsika. Valim-panontaniana mahazatra ary 5:20. Izany hoe misy toko 5:20 ny boky ny mpanjaka faharoa. Ireo toko izay hojerentsika eto dia ny boky ny votoatiny izay mety ho tantara tena mivoatra ao anatin'izany boky ny mpanjaka faharoa izany. Ny manaraka dia hojerentsika hotsiponitsika ireo atao hoe anarana voatonona atao amin'ny anjara mofinainantsika sy ny hevitra izany. Ary ny fahatelo dia amoaka ny foto-kevitra azo iainana ato anatin'ity mofinaina ity isika. Inona ny foto-kevitra entiny izao mofinaina izao ka ho ampiaritsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny voalohany ary ny boky voalaza teo fa misy toko 5:20. Toko 5:20 fa ny tantara voarakitra ao anatin'izany dia tantara ny tranga tena tanelan'elan'ny taona 770 hatramin'ny 8:20 talohan'i Kristy. Azafady amin'izao ray volan'izao fa teny malagasy izao fa ataoko teny frantsay kely ny filazana amin'ny tarehimarika hafaingana azy. 897 à 588 talohan'i Kristy BC hoy ny mpahay tantara. Rakajiny izany ry havana dia toko 5:20 mamidina ny zavan-tranga tao anatin'ny 300 taona. Ataovy mikajy tao anatin'ny 300 taona. No zao mbola voatsasaka siècle ary tsy ampy. Ny ampahefana izao mbola tsy ampy tony zazy to. Dia mbola afaka ny filazan'ny mpandinika soratra masina fa izany tantara ao amin'ny mpanjaka faharoa izany ny tranga hatreo amin'ny 8:20 dia nanomboka ny soratana ny taona 1:500 ary hatrany amin'ny 9:30 talohan'i Kristy avokoa izany. 561-536 raha miteny an'izany moa mifanoratana indray tsy dia hoe voafetra akory fa manodidina. Tantara rehefa miresaka dia ny elanelan'ny 10 taona mbola ohatrany hoe indray andro efa tantara. Raha izany izany tia tantaran'ny tranga ity aty amin'izao taona iainantsika izao dia misy eo tokony ho tany amin'ny 3 taona lasa. Tsy izany ao satria 897 talohan'i Jesosy izao sika 2024. Tantaran'ny tranga tany amin'ny 3 taona lasa teto ambonin'ny tany.
zay moa ny fidianana nira fa fito amin'ny fitopolo amin'zato mba tsy hoe angano sy tantara izy ity dia miliviliny saitsika fa fiainana nitranga tamin'ny fotoanandro. Ireto a no manamarika ny boky ny mpanjaka faharoa. Tantara manamarika boky ny mpanjaka faharoa dia izay faminaniany Elisa indrindra. Iza moa ny taloha Elisa tsy miteny ny sekoly lahady. Iza ny taloha Elisa satria nahoana no Eli ny taloha? Mba hanampiana fitadidiantsika dia hoe le misy aisa zany taraiky dia Elia lasa hoy ny sekoly lahady tamin'ny sabotsy hoe variana tamin'ny aisa hoy ny Elisa ten'Andriamanitra rehefa ranomarina fifantombiasana andraikitra fa mba hatady aminazy satria indraindray tokoa izy io dia mifangaro Elisa ny voalohany fa ao koa fantatsika fa Eli mpaminany lehibe moa ny filazaza Elia mpaminany tranainy azafady Elia dia talohan'ny Elisa izy no namindra raharaha tamin'ny Elisa zay nanome azy ny fanamina rehefa niakatra nakary ny kalesiafo ho any an-danitra izy hoe namantsika teo. Inona ary ny zavatra nataony Elisa? Ato amin'ny mpanjaka faharoa ny tantarany mpaminany tranainy Elisa. Misy zavatra vitsivitsy reto a zay azontsika vakiana atao amin'ny mpanjaka faharoa tokony ho tadiditsika koa hoe ao amin'ny mpanjaka faharoa ka Elisa no natanteraka reto fahagagana ireto. Voalohany dia ny fanavotany ilay vehivavy mpitondra tena tamin'ny trosa na mpitombony inona na mpitombona diloilo nindramina ny volan'ny eran'ny tanàna dia mbola tsy ampy ihany fa nitombo be ny diloilo iray famarana nanaiky izy hanao mofo ho an'ny Elisa na dia hoe tia sisy apemba vitsy sy diloilo iray famarana izy amin'ny efa bokatrosa efa ho avy ny manatrosa amin'ny akany zanany fa tonga Elisa hitondra zany famonjeny zany. Foto-kevitra ho antsika koa zany amin'izao fotoan-tsanitro zao. Ny faharoa dia nanantsarany Hanna saika nahafaty. Elisa misy sakafo saika nahafaty fa nidirany an-tsehatra dia tonga nahavelona. Ny fampitombona ny mofo 20 ho an'ny olona ho an'ny lehilahy 100. Fampitombona mofo 20 ho an'ny lehilahy 100. Efa renareo ve efa misy an'izany ao amin'ny Baiboly? Mofo 5 sy azan-drano 3 ihany ny ain'ny maro. Fa tamin'ny andron'ny Elisa dia nisy n'izany hoe fampitombona ny mofo 20 ho an'ny olona 100. Fa tsy hoe mofo 100 ho an'ny olona 20 dia tonga dia manisa amin'ny pampandray samy manadimy zany. Inona koa ny mbola nataony Elisa? Fanasitranana ny namana boka. Fanasitranana ny namana boka. Ny fadimy nataony Elisa, tsy hoe nataony Elisa, fa nitranga ao mpanjaka faharoa koa dia ny fampijaliana ny mpanompony Elisa atao hoe Gehazi no ny ratsy nataony. Ary mamaraparana n'ity boky ny mpanjaka faharoa ity dia nilozana anjony zanak'Israely no ny fiviliany tamin'ny fanompoty sampy. Nisafidy hanompo sampy ny zanak'Israely ary dia ohatry ny fantatsika rehetra araka ny tantarany zanak'Israely dia nitarika faharavana ho an'ny fireneny izany. Ny foto-kevitra lehibe izay voiziny mpanjaka faharoa dia ny hoe tsy misy olona na fanjakana na firenena mahay manompo tompo roa. Tsy hoe olona ihany fa fanjakana, firenena ahay hanompo tompo roa.
fa ny fanompoana tomporoa dia mitarika mandrakariva amin'ny fahapotiana. Asa moa misy firenena efa tompo firy ny tompoiny? Za tsy hiteny aminareo atsangana izy, atao itsika. Io ny fiangonana kristianina mijoro, io ny anina ankalazaina. Ity koa atao nyzao dia manino? Mitsotsorika ny firenena. Ataovy hoe milaza miara-mahitsy isika. Feritreritra zany rehefa hanompo sampy rangahy dia manompo sampy ihany fa aza hoe sady makaria am-piangonana ny makaria fanjakana sy firenena. Hafa zany tsika tsirairay ho an'ny tsirairay koa raha sady makatsy makaroa ianao dia manampoza fa aoka hijoro ho kristianina isika efa any amin'ilay fahatelo izaany. Fa izay ny nanjoa atao amin'ny mpanjaka faharoa, nitsororoka ny fiainam-panahy ny zanak'Israely nakamin'ny fanompo-tsampy izy sady mbola nompo an'Andriamanitra ihany dia fahampotehana ny vokany. Hitantsika ho an'ny fanjakana avaratra amin'ny toko 17 zany, ary ho an'ny fanjakana atsimo joda dia ny toko 19 hatrany amin'ny 520. Tena faharavana dia miditra amin'ny zava-nitranga ary sika efa natsidika teo ihany no hoe amin'ny tapany voalohany amin'ity bokyny mpanjaka ity dia ny faharavan'ny fanjakana avaratra, vokatry ny fitandro izay nataon'ny fanjakana. Lasa babon'ny Asiriana ny fanjakana avaratra. Hatrary amin'ny toko 17 dia voalaza ao fa ny fanjakan'ny Joda sisa no tavela. Dia mandimbindreo amin'ny toko 19 hatramin'ny toko 15 manomboka ny fahavoazan'ny fanjakan'ny Joda. Hitantsika eto fa mbola miazona ny heriny ny fanjakana Asiriana. Rehefa vita ny fanjakana avaratra amin'ny Israely dia akao amin'ny fanjakana atsimo indray izy, dia nampitondra ny nahita taratasin'ny ny manamboninahitra miaramila ny fanjakany Asiriana ho amin'ny Ezekiany hoe ho avy izahay, andravanareo izahay. Ary rehefa mamaky sika any amin'ny toko 19 dia ambaran'ny manamboninahitra Asiriana io fa tena Andriamanitra mihitsy no maniraka handravana ny fanjakan'ny Joda. Na izany azy toy ny boky rehetra ao amin'ny Baiboly dia tsy mifarana ny faharavana ny fiainan'ny fanjakana na Israely na i Joda, fa mbola nisy tsirim-panantenana tamin'ny fanjakan'ny Joiakima ao amin'ny toko 520 hatramin'ny 70. Raha nogadraina Joiakima mpanjaka dia navoaka ny mpanjakany Asiriana avy am-pigadrana izy, nampitafiny ny lamban'ny mpanjaka dia nihinana ny sakafon'ny mpanjaka. Zany hoe misy tsirim-panantenana mbola itohizan'ilay fanjakana lazaina fa rava teo. Dia zany hatrany ny afatry ny Baiboly ry havana, misy fandravana na dia ataon'Andriamanitra aza ho famaizana dia tsy mijanona eo fa tonga amin'ny fanantenana sy fametrahana zavatra vaovao hatrany. Fantatsika zany boky ny Apokalipsy izany, misy fandravana ataon'Andriamanitra amin'ny andro farany, fa izy kosa lanitra vaovao sy tany vaovao apetraka Andriamanitra. Dia tsy ho vakitsika ilay famarana ny boky ny mpanjaka faharoa fa tena azonareo vakinany hatrany hoe ay nandrava Andriamanitra fa nanangana indray izy tao amin'ny Joiakima. Navoaka avy any amin'ny fonja dia nampitafian'ny mpanjaka Asiriana fitafian'ny mpanjaka, ary dia nahazo
lapa indray votoatiny zavanytrano zany faharavan'ny firenena varatra nanaraka teo ny faharavan'ny firenena tsy mijoda reny vohitry ny avaratra Samaria dia reny vohitry ny atsimo izy Jerosalema ravo ireo fa tsy nijanona eo amin'ny faharavana ny fitondran'Andriamanitra fa tonga amin'ny fanarenana indray mety hitranga amin'ny fiainantsika koa zany raha nanompotompo roa isika dia nitsotsoka ny fiainantsika fa tsy eo amin'ny fitsiroroana no farany tantara hitondran'Andriamanitra anao fa eo amin'ny fiakarana indray mbola misy zany fotoana anatenantsika fiakarana amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famitram-pony raha sendra misy ny tsitsoroka zay ny ankapoben'ny boky ndao sika hijery ny anarana ny fahatenantsika hiditra eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra atao anatin'ity mofinainy ity sika aloha ireo anarana ato amin'izao anjara mofinainantsika izao ndao ary tsy pony vetivety hoe zay dimy zany dia raha navelanareo raha le Andriamanitra Jehova sady tsy olona reny aminareo tsy olona izy fa Andriamanitra misy anaran'Andriamanitra indroa miova ao Jehova dia Andriamanitra dia Jehova Andriamanitra tsy zay fa nazavaina ihany tamin'ny afatra omaly zany ndao ary sika ny anarana voalohany ao dia Ezekia efa fantatsika araka ny fandroana fa mpanjaka ny jody izy ao amin'ny toko fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo no misy filazana ny momba azy sahady ny hevitry ny anarana hoe Ezekia inona herin'i Jehova zay antsoina hoe hery zany dia Ezekia ny anarana fa atao hoe ia moa zany tre Iave Ezek hery Iave herin'i Jehova no heviny herin'i Jehova iza ny mpanjaka teo alohany Ahaza no mpanjaka teo alohany raha mijery ny mpanjaka faharoa toko faefatra amby roapolo andininy voalohany sika dia mahita hoe 5 taona Ezekia nanjaka ary 7 taona ny taona nanjakany 7 taona ny taona nanjakany dia inona koa no azo lazaina momba ny Ezekia efa nambara tamintsika ombenimbeny fa ny boky ny mpaminany dia mifandray amin'ny boky tantara ao amin'ny Baiboly ary ho an'ny fanjakan'i Ezekia dia iza ny mpaminany miaraka taminy voasoratra eto ihany eto amin'ity mofinainy ity Isaia ny mpaminany miaraka tamin'ny Ezekia zerentsika fa ity tantara mpanjaka faharoa toko fahasivy ambin'ny folo andiny faraiky ambin'ny folo ity dia mifanandrify amin'izay voalaza ao amin'ny Isaia toko fahafito amby telopolo ny andiny fahasivy hatramin'ny fahavalo amby telopolo avakio vetivety ange any ny tena hita hoe nentiny Ezekia ny taratasy avy amin'ny rapiseka Isaia 37 9 à 38 tonga dia nikoropaka eo Ezekia
aza vela zarery moa ny amadibadika an'ity baiboly ity 9:38 dia ry amin'ny 14 tsika mahita hoe dia noraisiny Ezekia tamin'ny tanan'iraka ny taragasy ka novakiny dia niakatra nakao an-tranon'i Jehova izy ka namelatra ireo teo anatrehan'i Jehova ary Ezekia nivavaka tamin'i Jehova nanao hoe ry Jehova tompony maro Andriamanitra Israely. Atao amin'ny bokin'ny mpanjaka dia inona ny zavatra voatantara naniraka ny Eliakim izy ho any amin'ny mpaminany fa atao amin'ny bokin'ny Isaia izy no nakany hatramin'i Jehova nitondra n'ilay taratasy fandrahonana sy filazana fanafiana ataon'ny Asiriana. Hitantsika amin'izay ilay hoe fifanarahan'ny tantara ao amin'ny mpaminany ny naminany tamin'ny andron'ny Ezekia zany dia Isaia ho an'ny firenena atsimo. Dia ndao sika mandroso ady ity mpanjaka ity dia mpanjaka nasany komy tamin'ny Asiriana izay firenena natanjaka tamin'izany ka tsy nandohetra izy ao amin'ny mpanjaka faharotoko 7:5 sy 9 ahitantsika amin'izany. Hitantsika koa ny fanjakan'i Ezekia ao amin'ny tantara faharotoko 7:20, tantara faharotoko 7:20. Rehefa mamaky izany sika dia mifameno ny bokin'ny tantara sy ny bokin'ny mpaminany. Bokin'ny tantara ny mpanjaka sy ny bokin'ny tantara dia misy tantara mifameno ary any amin'ny bokin'ny mpaminany koa. Nahafantarantsika ny Ezekia dia ilay nahazo tombo-taona tamin'ny tompo rehefa nampiantso ny Isaia mpaminany izy ao anatin'ny aretina mafy natahotra ho faty izy todika teny amin'ny rindrina ao ary fa omena 12 taona. Ianao io nahazo 12 taona amboniny koa mihatra amin'izany azy tokony ho very ary ho faty sy ho elohina mandrakizay kanefa mbola velona ihany ianao ary tena ho velona mandrakizay noho ny amin'ny Jesoa. Dia ndao indray ary sika iza ny anarana manaraka Eliakima. Inona ny hevitry ny hoe Eliakima? Raha misy olona mitondra anarana hoe nasandratra dia izy no Eliakima. Malagasy zany ka mitondra anarana hoe nasandratra, Eliakima zany amin'ny Hebreo. Nasandratry Jehova, efa nasandratra Andriamanitra. Voasoratra eto amin'ity anjara mofinainantsika ity fa tandapany Ezekia izy, ny rany Ezekia izy. Inona zany raha eo amin'ny rafitry ny firenentsika ankehitriny? Inona? Masivo. Rasalova kitsika tsara le perikopa. Inona ny nampanirahany mpanjaka azy? Ary izy naniraka ny Eliakima lehibe ny tao andapa. Inona izy zany? Talehan'ny kabinetra. Efa rehefa avy eo tsika hijery hoe iza le sekretera jeneraly. Ny rany izy tsy haitsika izy rafitry ny fiarahamonina tamin'izany. Ny rany mpanjaka izy niaraka tamin'ny Sebna mpanoratra.
ary ny lohan'ny mpisorona samy tapilamba fisaonana ankany amin'ny Isaia mpaminany zanakiamboza. Lohan'ny mpisorona olona fira isebina io ilay mpanoratra dia ny ara-dalana tany re zany tsy haintsony fa tena hoe alerte ty alohalika ny ranom-bary zay ndikana hoe alerte amin'ny teny malagasy, alohalika ny ranom-bary ka andao zany a ireto tompona ndraikitra reto raha nolazainy namantsika teo hoe tsy mivoaka mbaka ny talian'ny kabinetra ny SG sy ny lohan'ny mpisorona ndao makany amin'ny Isaia mpaminany. Dia izay ilay Eliakima ao amin'ny Isaia toko faharoa amby roapolo andiny faraka amby roapolo dia voalaza fa na dia teo amin'izany toerana lehibe zany aza Eliakima dia tena ray aman-dreny teo amin'ny tany sy ny fireneny ny Joda. Tena ray aman-dreny, tsy olona hoe foizina na miavonavona fa tena ray aman-dreny ny fiarahamonina Eliakima. Isaia toko faharoa amby roapolo ny andininy faraka amby roapolo. Sebina efa natsidika teo ihany, izay dikany ianarany dia tsy voalaza, azo trandrahana ihany anefa. Dia hitantsika fa tandapa koa izy raha ny marina izy dia ny tovolaharana tamin'ny Eliakima saingy ino ny antony dia nahetry lasa mpanoratra. Azonareo ve? Izy zany ny tovolaharana tamin'ny Eliakima fa noho ny antony hoy ny mpahay tantara dia natao mpanoratra izy. Isaia toko faharoa amby roapolo andiny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ao zany misy ny fitandrisana ny Eliakima sy Sebina ny Isaia toko faharoa amby roapolo. Ny anarana manaraka ankoatran'ny Eliakima sy Sebina, Isaia. Efa fantatsika kosa angamba ny dikany hoe Isaia ino? Amin'ny voalohany dia misy dikany hoe mamonjy Andriamanitra, toy ny hoe Joshua, Jesu mamonjy Andriamanitra. Fa amin'ny dikany anankiray koa dia hoe fiarovana avy amin'ny Jehova, fiarovana avy amin'Andriamanitra. Fantatsika haitsika tsenjery ny Isaia toko fahaenina izay mitantara ny antsoina ny Isaia mpaminany. Zanakizy Isaia, zanaky Amoza. Tamin'ny fotoana toy inona ny antsoina azy? Na hafatesany Ozia mpanjaka. Zany dia mbola ilazana antsika mpandinika ny Baiboly hoe ny zavatra voalazan'ny soratra masina dia tena zavatra nisy ara-tantara fa tsy angano na arira. Izy dia tokony naminany tokony anelanelan'ny taona 738-701 talohan'i Jesoa. Ny faminan'ny Isaia mpaminany zany dia manodidina ny 738 hatramin'ny 701 talohan'i Jesoa Kristy. Voalaza eto ary tsy misaraka amin'ny faminan'ny Isaia mpaminany no hoe zanakizy izy, zanaky Amoza. Voalaza eto Isaia mpaminany zanaky Amoza. Ny Baiboly zany dravana dia tsy mba manao tsinotsinona ny loharanony poirana. Raha mijery tsika ny tantara voalohany dia tantarany fitohizana, taranaka be dia be, taranaka ihany, taranaka ihany, taranaka ihany, taranaka ihany. Ny Baiboly dia tena manao zava-dehibe ny loharanony poirana.
ary zany mahatonga antsika fiangonana anao iny alahady ny taranaka anivelan'ny fiangonana izy dia mety ilay hoe famadihana fa aty amintsika izy alahady ny taranaka zany ny fampianaran'ny fiangonana natao anatin'ny 10 taona teo eo ka nahatonga ny fiangonana hiezaka ampiditra natao hoe alahady ny taranaka mba azafady andravanany firaisan-kina tsy izy any amin'ny famadihana ndao hitodika amin'Andriamanitra ny taranaka rehetra zay ny dikany io dia mba jereo kely angery havana malala isika kristiany reto dia olona daladala mihitsy fa ny mpamadika mandany ohatriny malafomby sy tanimbary anaovana famadihana fa ianao alahady ny taranaka mbola ny rakizirakizy ihany ny angoniny isan'ny tokantrano satria tsy azontsika midikana izy dia ianao ve ambaka indreny mpanompo samy miorakorakerany lalany ireny nandany ohatriny izy amin'ilay foto-kevitra hoe vola fitady foana mihitsy any amin'ny kezy rehetrarehetra atsakemboka famadihana fa zany dravana dia feritreritra hoe tena niova iza moa zany isika kristianina raha niala taminy hoe izay tsy mamadika izay tsy mamadika dia maninona fa mba asehoy fa mahavita be lavitra no ny mpanompo sampy mpamadika isika zafady fa mety maherisetra hoe no ny mpanompo sampy mpamadika isika karazim-boly eo ataontsika io mizany devoly fotsiny ireto le tsy mamadika nefa rakizy any ny angoniny fa zay ilay taranaka manao zava-dehibe Isaia zanaky Amozy dia raha mamadika ho asytika ny tantara voalohany dia mahita vao misokatra fotsiny tantara voalohany aorianan'ity mpanjaka faharoa ity dia fanaran'olona be dia be ny tanysaina filaharany firazanana hatramin'ny Adama hatramin'ny Abrahama dia rehefa avy eo indray vita ny Adama Abrahama dia Abrahama makeo amin'ny Esau sy Jakoba dia mandeha indray zanakalahin'ny Israely dia hatrany amin'ny toko 7 filazana taranaka fotsiny zava-dehibe zany anontaniako izao hoe iza ny anaran'ny dadabe anareo fa raha mibokin'ny tantara vakiana hatrany amin'ny Adama mbola hita soritra anarana avody amin'izao androntsika izao zany mba tsy hoe any amin'izay fiafinao dia tsy fantany ny anaranao any amin'ny zafindohalika ao dia tsy fantany fa nisy zany rivo zany ary nafanafota amin'ny fanompony zany avody teny izao ataovy ilay atsika pampandray dia mahita tokantran'olona misy iny dizy teo hazo ny tanisan'ny taranana trany amin'ny zafiafina izy izao fa zava-dehibe zany anisan'ny fiazonana ny finoana kristianina raha miteniny hoe mbola ho kristianina Madagasikara 2012 tandremo ny taranakao ny fitandremana azy voalohany dia ny anaran'ny taranaka ny fandimby mandrosika 10 minitra sisa rapisake inona ny hevitra zany anaran'olona io eny ary mitovy amiko ihany ianareo raha tsy nandimika isika na nijery na fikarohana kely vetivety fa azo atao koa manao fikarohana be no hoe raha le fanonana azy moa zany dia rapisake dia anaram-boninahitra eo anivon'ny 10 ary ambany fifehezan'ny voninahitra hoe taritanina izy eo amin'ny 18-17 sika mahita fitanisana amin'izany raha toa zany ka hoe kitana telo ny taritanina
dia tsy haiko hoe kitana firy ny rapisake fa mbola ambany izy raha ohatra zany hoe inona ny anaram-boninahitra miaramila ao alohan'ny jeneraly raha ohatra zany ka taritany natao hoe jeneraly dia izy kolonely ny rapisake anaram-boninahitra anarana grady moa zany inona ny filazany grady galona anarana grady io fa tsy anaran'olona mba fantaro izy ny mpanjakany asiriana tamin'ity androny Ezekia ty efa mamaky sika ny dictionnaire-ny baiboly dia izany atao hoe Tiglath Pilesera no mpanjaka tamin'ny androny Ezekia mpanjakany Asiria. Ao amin'ny Genesis 12:12 ny Asiria dia tsy iza fa taranaka avy amin'ny anankiray mizafy Noa. Izy ireo dia mpamboly saingy tena mpiady tena mpandresy anady. Genesis 12:12. Zay le 18-17 misy an'le andihana miaramila araka ny gradiny araka ny galonany ary ny mpanjaka ny Asiria naniraka ny taritana sy Rabasarisa ary Rabsake mba amin'ny miaramila betsaka avy teo Lakis hankany Jerosalema ho amin'ny Ezekia mpanjaka. Andia miaramila manam-boninahitra mihitsy zany no mitondra ny taratasy milaza ny fanafiana. Dia raha mamaky sika dia tena misy filazana hoe tena Andriamanitra mihitsy ny naniraka hitondra n'ity taratasy ty andravanareo. Dahoary sika mitina vetivety ny foto-kevitra ho fiainatsika anatin'izao mofinaina izao raisika eo amin'ny 5 hatramin'ny 7 indrindra izany. Avelantsika le hoe Andriamanitra velona, Jehova Andriamanitra, Andriamanitra mbola lava koa indradiniana ny hoe inona ny tiana ambara rehefa Jehova fotsiny anononana, inona ny tiana holazaina rehefa atambatra ny Jehova Andriamanitra, inona ny holazaina ny hoe Andriamanitra velona. Fa avelantsika iny fa irava amin'ny valo sasantsika izany no diny antsika eto fa fandinika koa zany driavana tsy mipetrapetraka ho azy. Inona ary ilay foto-kevitra raisika teo sika dia hatreo amin'ny 5 ny tsipinandreo anarany fa ny foto-kevitra eto amin'izao anjara mofinainasika izao ho ampiaritsika amin'ny fiainantsika dia ny hoe raha misy ady dia manino dia nankany amin'ny Isaia ny mpanompony Ezekia mpanjaka ary hoy izay ahy taminy ambarao amin'ny tomponareo hoe izao ny lazain'i Jehova, tadiavo ny sitrapon'Andriamanitra mifanandrify amin'ny ady izay atrehanao. Mandehana mankany amin'ny Isaia mpaminany. Iza zany ny tokony ho atontsika raha misy ady mafy man'izao tsika? Isaia mpaminany kompitandra. Manatona mpanompon'Andriamanitra, manatona mpanompon'Andriamanitra. Dia inona ny toena? Misy teny mifanandrify ho fampaherezana na ho tolon-tsaina ho antsika avy amin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Omaly efa nilazana hoe manoloana ny ady dia aza matahotra fa Jehova Andriamanitra no eo aminao. Amin'ny tiany ity koa mbola miverina hoe aza matahotra
ny teny efa renao dia izay nampomba nanompany iretsy ankizy lahany mpanjakany Asiria iretsy aho. Iza nompain'ilay ankizy lahany Asiria? Andriamanitra mihitsy. Io zany ilay hoe miandany amintsika Andriamanitra. Ny aikan'Andriamanitra velona moa zany ny Asiriana. Raha misy ady miatra amin'ny fiainanao dia manatona an'Andriamanitra, manatona mpanompon'Andriamanitra. Indraindray dia mifanohitra amin'izany ny ataontsika zanak'Andriamanitra. Fa taiza ianao tsy tonga mivavaka, mbola sahirakirana kely pastera, tena mifanohitra zany. Arakaraka ny fahasahiranana no anatonana an'Andriamanitra. Traodisy hoe mitsika vitahany devolo hoe sahirakirana zao aiza manatona, rakitrary tsy anananao, fa mivatabeanao io atao iny, tsy ho atolotra ao an'Andriamanitra. Ijainy ny fahasahiranana any. Aza mety fitahana amin'izany, ny fahasahiranana indrindra no anatonana an'Andriamanitra. Sasany dia mieritreritra hoe zany ve ho lazaiko ny mpaminany dia mijanona any ianao. Rehefa tsy lazainao ny mpaminany zany dia ho lazalazainao any atsy dia vao mainka ianao zava-doza. Ny mpaminany dia nanao fanekena hiazona ho tsy ambaratelo ny zavatra manavesatra ny olona. Iaza manao koa hoe be asa amin'ny mpaminany, mba tsy ho tenenako io zany hoe be asa pastera, fa zany nefa dia asany izany. Asany zany fa ozinareo mankany amin'ny zavatra fa dia iny mianana fa zany ny antom-pisian'ireny olona ireny. Andray ny enta-mavesatra hoy ny faneken'ny mpitandrina izay ambaran'ny olona amiko ary tsy ilazany na amin'iza afa-tsy amin'Andriamanitra ihany. Efa tsy voalazanay amin'Andriamanitra iny dia manjary tenitenenay aminareo izay ireny zavatra ireny. Fa rehefa lazainay amin'Andriamanitra tsy izy, misy ohatran'Andriamanitra izy. Aleo tsika hijanona eo raha fehezina izay hoe fampiarana n'ity anjara mofona ity dia ny hoe rehefa misy ady miatra amintsika ry vahoakan'Andriamanitra, manatona an'Andriamanitra. Arakaraka ny fahasahirananao no mandrisika anao anatonana an'Andriamanitra. Rehefa tsy vitanao ny manatona an'Andriamanitra dia mangata fanampiana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra mba hahafahanao manatona an'Andriamanitra bebe kokoa anatin'ny fahasahiranana ary mandray ny toromarika avy amin'Andriamanitra araka ny soratra masina atolotra ireny mpanompon'Andriamanitra irery. Voalaza ny soratra masina eo no hoe avelao fa hopitsiako izy dia hoeny siosio. Dia mamarana n'ity perikopy ity hoeny siosio hody any amin'ny taniny izy ary dia ho faty any. Tsy mila nanafika akory izy fa dia hody any amin'ny taniny izy dia ho faty any. Eny ary havana hatreo ny fotoanantsika tamin'ity talata ity misaotra ny tompony amin'izay nahafahantsika miombona teto ndeha hivavaka isika. Tompo misaotra fa nampahafantanao anay ampahany tantara-pamonjena mikasika ny Ezekia sy ny fanjakana nentina, ny sedra ny sarotra ka ny antoraka taminao, nahazo teny fampanantenana avy amin'ny mpaminany dia nijoro ana dia andala ny faharavana azy, mbola nahatraka amin'ny fanantenananao Andriamanitra velona. Dia ho aminay koa zany mba tsy ho tantara fetantara, hijanonao fahalalana fotsiny ihany ny fiaraha-mandinika soratra masina toy izao, fa tena hiainanay indray aty amin'ny taona 3 taoriany nanjakany Ezekia mpanjaka. Velona sy mahery ny teninao Andriamanitra, sabatra roa lela manindrona ny taolana sy ny tsoka, koa dia ataovy manan-kery aminay ireny.
tompo ankinay eo am-pelantananao ny mombanay sy ireo manodidina anay, ny fahasalamanay, ny asa mandrara andavanandro fanaonay, ny ankonanay, ary te hivavaka manokana izahay ho an'ireo namana mpiara-manompo tratry ny tsy fahasalamana mafy na zaza izy ireny na ankizy, olon-dehibe koa nangatabavaka taminay ka tonononay eo ambany tana maherinao, ny amin'ny fitohizan'ny fitsaboana azy, ny amin'ny andraisan'ny fahasalamana avy aminao, ary velomana ny famindramponao isan'andro mandrakariva. Dia tonononay eo aminao koa ny firenenay, mizao fiandrandrana ny asaramanitra ara-piarahamonina izao, dia omeo ty firenenay ty ny fahafahana marina ao aminao Jesosy Kristy. Omeo ny firenenay ny faharesen-dahatra kristiana, tena izy fa tsy saritsary-paharesen-dahatra ka mbola anomponay tomporoa, fa tena tsy hananana iandray manin-kafa afa-tsy ianao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Tompo Andriamanitra io, faly izahay mametraka eo am-pelantananao ity fitandremana ity sy ny zanany rehetra hatrany ampitan-dranomasina, hoeniky ny fahasoavanao any izahay mianakavy. Dia fehezinay izany vavaka izany amin'ny ampianarin'i Jesosy manao hoe: drainay izay mian-danitra, ho amasinana ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo any izy any sahanzao anay, ary mamelana eloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay mifakapana manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny fahatokiana ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Amin'ny fifaliana no hivoahanareo, ary amin'ny fiadanana no hitondrana anareo. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Mipetraka ianareo. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.